Ny filan-kevitry ny ministra dia nametraka mazava tsara fa ny mpiasam-panjakana eto Antananarivo dia omena an'iny mpanie garnie zany. Tsy lelavola fa fantatrareo fa fomba mampanao zay hatramin'izay rehefa tonga ny asaramanitra zao farany taona zao dia misy ohatrany hoe menaka kely, vary kely sy akoho ohatran'izany zay mba hisiany fifaliana eo amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Zay no fanapahan-kevitra, ny restina teo anivon'ny filan-kevitra ministra. Izay fanapahan-kevitra ankoatran'izay dia tsy mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitra zay nitapahana teo anivon'ny filan-kevitra ministra. Zany hoe fandrasana vola, lelavola sy ny sisa zany dia tsy mifanaraka akory amin'ny fanapahan-kevitra ny restina. Fa ny fiampihavana ary indrindra izay filazako teo zay hoe ohatrany hoe farana ny taona dia misy ny fanomezana voninahitra eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpiara-miasa dia zay ny zavatra fanapahana zay fomba mampanao nisy hatramin'izay. Ankoatran'izay tsy mifanaraka amin'izany fanapahan-kevitra ny filan-kevitra ministra zany izay zavatra niseho ankoatran'izay zavatra voalaza teo zany.